Toetra folo mila anananao. Isan-kerinandro isika dia mianatra fiainana, mianatra zavatra masoa eto amin'ny pejy. Aza miala ary ho jerentsika avy hatrany aorianan'ny générique. Faly manonona ny arahaba ho antsika rehetra tompoko. Tahin'Andriamanitra manokana ianao. Ireo toetra folo mila anananao. Inona avy ary zany? Voalohany aiza sari-kenatra. Ny toetra mila ialantsika voalohany zany dia ny henatra, noho izany aiza sari-kenatra satria mahatonga antsika tsy mahavita zavatra dia satria menatra isika. Toetra mila ananantsika faharoa, manana fahasahiana. Amin'ny zavatra rehetra atao manana fahasahiana. Mahatonga antsika tsy mahasamy manao zavatra anankiray satria tsy manana fahasahiana. Noho izany manana fahasahiana hananganao entreprise, manana fahasahiana hanao zavatra anankiray. Fahatelo, omeo tombam-bidy ny tenanao, zany hoe omeo valeur ny tenanao. Misy fotoana isika tsy matoko valeur fa manambanimbany ny tenantsika. Fahaefatra, aiza ivadiana izay olona nanisy soanao. Be dia be ny olona rehefa tafita dia mamadika ny olona nanisy soa azy, tsy miraharaha ny olona nampiakatra azy. Fahadimy, manaja olona. Raha misy tokony hanaja olona indrindra dia zasy ianao, ary aza miavinavina. Be dia be ny olona tsy tia manaja olona, na miaraba, na manao azafady, na misaotra amin'ny zavatra rehetra. N'aiza misy ianao dia aoka olon'ny fanajana ianao. Fahenina, miasa fa aiza mitazana fotsiny. Ny kristianina dia tsy natao hoe hivavaka fotsiny fa natao hiasa. Hoy ny Baiboly, izay tsy miasa izy aoka izy tsy hihinana. Fahafito, manana fotoana andinian-tena isan'andro. Zany hoe mahaiza mandinika na ny tenanao na ny zavatra manodidina anao. Fahavalo, mieza tsy ho tezi-dava. Aiza mora tezitra amin'ny tsisy dikany fa hangalao tsiro ny fiainana. Fa misy olona zavatra kely tsisy dikany dia efa mahatezitra azy. Noho izany mieza tsy ho tezi-dava. Fahasivy, matokia an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Hoy ny ten'Andriamanitra, matokia an'Andriamanitra fa aiza miankina amin'ny fahalalanao. Ary fahafolo, mianara mandefitra sy mamela heloka. Tena zava-dehibe mihitsy ny fandeferana, zava-dehibe ny famelan-keloka. Niza olona nanisy ratsy anao dia mahaiza mamela heloka. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Raha mbola tsy abonné amin'ny pejy ianao dia manasanao hisabonina amin'ny pejy. Dia raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartager. Dia manome fotoana antsika amin'ny herinandro andray. Veloma tompoko.